Nampiantso mpano gazety androany ny fikambanana Pro-Ravalomanana izay tarihina Andriamatoa Ramamson Rajona Arliva mitondra ny fijeriny izy ireo makasika ny rahapirenena indrindra ny makasika ny fampiarana ny tondrozotra. Mitaka ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena araka ny voalaza ao anatin'ny tondrozotra ny fikambanana Pro-Ravalomanana izay tarihan'Andriamatoa Ramamson Rajona Arliva mpandrindra nasionaly. Nisy ny valandresako amin'ny mpanao gazety nahafahan'izy ireo nilaza ny heviny manoloana ny toetra rahapirenena io maraina io tetsy amin'ny FBN Etse Belair. Izy mirahalahy mianaka ireo dia samy manana zay napetraka hoe ty firenentsika ity manana soatoavina. Ny rina indrindra dia ho tanteraka aloha fampihavana-pirenena amintsika samy malagasy, fampihavana-pirenena miaraka ny vahoaka indrindra ny mpanao politika hiavana amin'ny vahoaka aloha ary ny vahoaka malagasy moa efa mazava ho azy nge fa tsy nisy korotana teto amin'ny firenena tsy nizany toko zany. Dikan'izay ny mpanao politika tokony hiavana malagasy tokony fona hatramin'ny tafika aza tokony apetraka zany hoe mba hitoerana zany fampihavana-pirenena izany tokony izay aloha no apetraka ary tsy tokony isy fampihavana-pirenena tsy eo ny vahoaka. Manana ny firehan-kevitra ijoroany sy ny fitakiany ihany koa ny fikambanana Pro-Ravalomanana. Tokony hatsangana ny Pro-Ravalomanana izay feo ny vahoaka manotondra anjara satria raha tonga teto ny sabeky tsy nanontany feo ny vahoaka fa nanontany feo ny mpanao politika. Ka noho izany izahay koa na dia atao ao anatin'ny hoe Pro-Ravalomanana azy dia mba manana vahaolana ihany koa azo aterina ny famahana ny krizy misy eto amin'ny firenena. Hitambarandreo fikambanana maro samihafa manohana ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ao anivon'ity fikambanana Pro-Ravalomanana ity.